Rosia, faritra Kaluga, vohitra Novoaleksandrovski, fiangonan'i Alexander. Ny endrika ivelan'ny trano dia natao tamin'ny fomba rosina, na dia sy tranainy aza ny fiangonana naorina tamin'ny taona 1770. Hafa misy ny ao anatiny ao. Klasika Européena fomba anatiny. Sarotra ny maka sary an-tsaina fa any amin'ny faritany Rosina lao no misy ny famirapiratana toy izany. Ny rodana ny dôme tao amin'ilay fiangonana, ary namaky ny valindriana hazo izy. Fa nahoana no misy gorodona hazo manjavozavo eo akaiky ny Andohalambo tsara tarehy sy Styko tsara tarehy. Nandritra ny vanim-potoana Sovietika ny fiangonana dia navadika ho trano fanatobiana entana. Nampasa ny havony mitsangana amin'ny trano izahay mba hampitomboana ny toerana fitahirizana. Nokapoiny sy nisy antra ny andry vy teo amin'ireo andry. Toy izany nanaovan'izy ireo fototra ny laharana faharoa. Nisy gorodona hazo mikitoantona napetraka teo amboniny. Nanafona an'Andriamanitra ny komunista, ary nahita fampiasana hafa ho an'ilay trano fiangonana lehibe sy matanjaka izy ireo. Tsy niraharaha ilay Andriamanitra tsy toa, aoka hisy trano fanatobiana entana, saingy misy antsipiriny mahaliana. Io dia lavarangana ho an'ny antom-pihira, miaraka amin'ny tohatra hazo. Tsy niraharaha ny hatsaran-tarehy ny komunista, tsy maninona izay endriny. Tsy maintsy matanjaka sy azo iateherana izy io. Fa ny lavarangana ho an'ny antom-pihira dia natao tamin'ny fomba hafa. Ny hazo tohana dia nasinsy hazo fisaka eo ambaniny. Ny faritra many dia rakotra plasta ary hosodoko. Nanandrana nanao dome mahazatra izahay. Arak'izay vitanao. Talohan'ny nidiran'ny komunista teo amin'ny fitondrana no efa vita io tapany faharoa io. Niezaka nampifandraikaka tamin'ilay lavarangana hazo tao anatin'ny aty trano tsara tarehy tao amin'ilay fiangonana izahay. Ity lavarangana ity dia sy nataon'ny mpanao maritrano nandritra ny fanorenana ny fiangonana. Tsy nikasa ny hira teo an-davarangan'Andriamanitra. Ny mpanao maritrano dia sy nanamboatra ny lavarangana ho an'ny antom-pihira. Nanapa-kevitra nefa ny ortodoksa avy eo fa tsy maintsy misy lavarangana anaovana hira am-piangonana. Nahoana nisy fiovana toy izany teo amin'ny fomba-piangonana. Nilaza ny pretra fa sy niova firy ny fomba-pivavahana nandritra ny taonjato maro. Hitatsika nefa fa hafa no nanorenana ny trano fiangonana. Tsy nisy vatsy ho an'ny antom-pihira teo an-davarangana. Hafa ny fomba. Sy fantatry ny mpisoroana nefa izany. Tsy milaza zavatra amintsika momba ny fiangonana sy ny fivavahana izy ireo.